mananahoana daholo indray tsika rehetra manonona ny fiadanan'ny tompo a tsika tsirara ihany mety gaga ianao hoe aizary ahazany zao satria mahita zavatra mahafinaritra be tsika atao rina ato a atao any jereny tsy inona akory a reto hitantsika reto a fa sira reo sira dia eto a ny fanamboarana an'ireny sira reny dia andao ary a atorantsika vetivety hoe ohatrany ahoana ny fanamboarana sira. Voalohany indrindra aloha raha hanamboatra sira dia tsy maintsy aty akaiky ny ranomasina no anaovana azy dia maka toerana malalaka ohatran'izao a ty toerana ty feno fasika fa rehefa avy eo izy a asiana argile na tanimanga dia totony eo ny antony anaovana an'izay amin'izay a tsy mitsika any ambany a le ranomasina rehefa ampidirina eto. Rehefa avy eo a dia ampidirina ao anatin'le toerana namboarina teo ny ranomasina. Ahoana ny fomba fampidirana azy ndao any jereny efa misy canal be ohatran'izao a eo a miditra ny ranomasina dia io ranomasina io a le ampidirina eo ambonin'le toerana carré be inona efajoro a le nataontsika teo aloha teo a dia ampidirinao dia atoranao ana le fampidirana an'le rano ao anatin'le izy. Hitantsika amin'izao a fa amin'ny alalan'ny motopompe a nampiakarana an'ilay ranomasina miditra makao amin'le toerana efajoro dia namboarina teo. Hitantsika amin'izao a fa io le ranomasina alaina avatsy amin'ny motopompe a dia miditra atao anatin'le toerana anaovana an'le sira. Rehefa tafiditra le rano arakarak'izay ilaina ho azy zany a atao manarina an'le toerana dia rehefa tafiditra le rano dia endrasana eo mety 3 andro izy na 4 andro raha mamahy be ny andro fa rehefa ririnana mangatsika dia mety hatramin'ny 10 andro zay vao mivaingana le izy. Andao nge jerena rehefa mivaingana le izy. Hitantsika amin'izao fa manomboka mivaingana mahazo an'le cristal na le vongatsira zany amin'izao fotoana izao jerena reny ke mahafinaritra be mihitsy dikan'izany dia zao tsisy nininana ampiasaina akory fa zay fotsiny ihany dia vita ny sira. Afaka mahazo sira ianao zany rehefa ajanonao eo fotsiny le ranomasina zany mandritra amin'ny fotoana andro maromaro dia mahazo vaingan-tsira ohatr'izao. Dia avy eo amin'izay esorina amin'izay le izy dia angonina reny hitanareo le ohatrany fotsifotsy be dia be reny le sira dia afaka maninona amin'izay afaka misakafo ianao mihinana sakafo asiana sira. Ianao ve fa nihinana sakafo tsy misy sira? Rehefa tsy sira ny sakafo tena ohatrany tsy mampazotomana satria tena matsiro ny sakafo rehefa asiana sira. Jereo angely sira inona ary no ambarany tenin'Andriamanitra mahakasika ny sira ao amin'ny Matio 5:17 dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ianareo no fanasy ny tany. Amin'ny fiteny frantsay izy dia ozy izy hoe vous êtes le sel de la terre. Fa inona ny asan'ny sira? Ny asan'ny sira manome tsiro ny sakafo. Fa inona ny asan'ny sira? Rehefa asiana sira koa ny sakafo dia azo tehirizina. Inona ny dikan'izany? Isika zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tadidio fa manome tsiro an'izao tontolo izao ary afaka hitahiry an'izao tontolo izao tsy ho simba ihany koa fa izao tontolo izao mantsy mesimba misy zavatra miratsy be dia be fa raha tsika miaraka amin'Andriamanitra dia afaka voatahiry ny tenanao mba tsy ho simba ary afaka hitahiry an'izao tontolo izao ihany koa tsika mba tsy ho simba. Tena tsara miaraka amin'Andriamanitra satria mampisy tsiro ny fiainana dia tsika zany manome tsiro an'izao tontolo izao. Rehefa ao an-trano ianao lasa misy tsiro ny fiainana rehefa hitan'ny olona hoe eo ianao. Raha aiza koa any am-pianarana amin'ny toerana rehetra izay misy antsika afaka manome tsiro tsika ny fiainana ho an'ny olona rehetra mety tsy mahita tsirony izy amin'ny fiainana fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia matsiro ny fiainana. Dia rehefa miaraka aminao koa ny olona dia mahita tsirony miaraka aminao ny olona rehetrarehetra. Tahin'Andriamanitra daholo. Mino fa nahafinaritra anao ny fotoana niarahantsika tandroany amin'ny manaraka indray. Veloma daholo.